Ampifaliana ry havana no entina hisampana tily sy hisampana fifoazana eto amin'ny fiangonana FPM Tolozy. Manolotra anareo ny fanompivoavahana izao amin'ity alatsinainy masina ity, izay hiandranantsika ny Pasika 2024. Miarahaba ny anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo amin'izao fivoriana masina izao izahay. Ny olo-hevitry ny fanompivoavahana dia zanak'Andriamanitra miasa sy mamokatra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Iaraka ho vetesintsika ny Salamo 100. Mioby an Jehovah ry tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana. Makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana, ary aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika. Dia olony sy ondriny fiandriny. Idiro amin'ny vavahady amin'ny fisaorana, ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany. Fa tsara Jehovah mandrakizay ny famondram-pony, ary miatra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamarinany. Iaraka hivavaka ary isika ry havana. Mbola velom-pisaorana anao izahay Jesosy Kristy Tomponay, fa nomena fotoana azohonay miombavaka indray izao arivo izao. Ary hamakivaky ny herinandro masina izay andrasanay ny Pasika. Na dia betsaka aza ny zavatra manaingana anay sy ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanay amin'izao fotoana izao dia sitrakofanay masina ny hamory anay. Ko indreto izahay Tompo, raisy fa mitady anao izahay. Eno ny vavaky ny fonay sy ny fanahinay izay asandratra amin'ny herinay ho fiderahana sy fankalazana ny voninahitra ao. Ianao Tompo sy mpanjakanay, namorona izao rehetra izao. Misaotra raha eo. Amen. Eno ry havana izao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izao.
araka ny hita ao amin'ny Korotianina voalohany toko 10:7-10. Tsy misy fankapanahy na azo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fankapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Manoloana izany tenin'Andriamanitra izany dia mahatsiaro tsy fahantanterahana isika, ka andeha hanetri-tena hivavaka sy hifona amin'ny Tompo no ny fahotantsika. Mbola hiondrika hivavaka isika tompo. Ry tomponay eo, manondrika ny lohanay eto anatrehanao izahay, fa mpanota tsy mendrika akory hiantotsy ny anaranao. Efa nanao ny tsy sitrakao izahay, efa nanao tsinitsinina ny asanao izahay, efa tsy nitia tahaka ny tiavanao anay izahay. Tsy hainay tompo mandeha amin'ny lalana no maninao anay, ahafahanay mizaka ny andim-piainanay manjoza anay. Tompo, ampoio izahay mba tsy mahavonjy tena, ampirezo izahay fa tsy ampy finoana, ampianaro izahay anao sitraponao, ka mba hahatonga anay hahavokatra be ho amin'ny fanjakanao. Eny tompo, mifona aminao izahay, mamela ny elokay. Ry rainay be famindram-po mamindrafo aminay, diovy izahay ho afa-pahotana, sasao izahay ho afa-keloka, ary avozy ny fanahinay vonoka no mponao. Amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Rehefa avy nibebaka isika dia araka ny nambaran'ny Paoly Apôstôly eo amin'ny Efesianina 4:7-10 ka hatramin'ny 9:20. Dia izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny Tompo. Ny tsy andehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa, amin'ny fahafohan'ny sainy, fa efa tonga maizin-tsaina sy onoko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny, noho ny tsy fahalalana ny anatiny, noho ny halavan'ny fony, dia olona tsy mahalala henatra intsony ka manolo tena ho amin'ny fijejojoana, hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fiheremana.
Manasa antsika ireo ry havana hivavaka hangataka ny fahazavan'ny fahemasina ao antsika, handraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Tompo masina, tonga amin'ny fotoana hianoana ny teninao izahay, fotoana hianarana ihany koa ny teninao. Sokafo ny fonay hiaino sy handray izany teninao izany. Miohery ny mpanomponao hizara sy hampianatra avy amin'ny teninao tompo. Hampanginy ny feo tsy avy aminao, ahafahanay mandray ny hafatra avy aminao. Aoka izay azonay anio mba ho teny hery fiainanao anay, hiainanay ary ampitahinay amin'ny manodidina anay. Misaotra tompo. Amen. Hiaraka maka ny teny soratra masina isika ry havana. Ny vaky teny voalohany dia ho hitanareo amin'ny bokin'ny Timoty voalohany toko 4, andiny 4 ka hatramin'ny 11. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina, raha raisina amin'ny fisaorana, satria hamafisy ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany. Raha manoro-hevitra ny rahalainy amin'izany zavatra izany ianao, dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy. Dia izay na miteny ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fa ny anganongano ratsy, fanaombavy antitra dia lavo, ka mampiasa ny teninao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny teny, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Ka manana ny teny fikasana amin'ny fiainana ankehitriny sy ho avy koa. Mahatoky izao teny izao, ka tokony ekena amin'ny fahakasitrahana rehetra, fa izany no hikelezanay aina sy ezahanay, satria izahay manantena an'Andriamanitra velona, izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra izay mino. Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro. Hotoizantsika ny vaky teny ao amin'ny filazantsara Matthieu toko 5:20, andiny 14 ka hatramin'ny 30. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa handeha ho any amin'ny tany hafa, ka niantso ny mpanompony, dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2, ary ny anankiray 1 arak'izay fahaizany avy, dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilay nandray ny talenta 5, ka nataony varotra izany, ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilay nandray talenta 2, dia nahazo 2 ho tombony. Fa ilay nandray talenta 1 kosa dia lasa niady tany ka nandevona ny volan'ny tompony.
anoho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary noho nanatona ilay nandray talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe, tompoko, talenta 5 natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Hoy ny mpanompony taminy, tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia nokendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary noho nanantona koa ilay nandray talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tompo taminy, tsara izany, ry mpanompoko tsara sady mahatoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia nokendreko hanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Fa noho nanantona kosa ilay nandray talenta iray dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsy ianao, mijinja ny eny amin'ny tsy namafazanao ary manangona eny amin'ny tsy nanafahanao. Dia natahotra aho ka lasa nandevina ny talentanao ao anatin'ny tany, indry lasanao ny anao. Ary ny tompony namalika nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa mijinja ny eny amin'izay tsy misy, izay tsy namafazako aho, ary manangona ny eny amin'izay tsy nahafako. Koa tokony nampanana ny volako tamin'ny mpanana ny vola ianao, ka raha tonga aho dia nandray ahy mba minjanany. Koa alao ho any amin'ny talenta dia omeo ilay manana ny talenta 10, fa izay rehetra manana dia omena, fa ka anambe izy, fa izy tsy manana kosa na dia ny ananany aza dia alaina aminy. Ary io ho any amin'ny maizina, any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, ary any no misy ny fitomaniana sy fikotrihan'ify. Dia mbola anohy ny famakiana ny teny soratra masina isika ry havana, izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Mateo 7:20 ka hatramin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Ko raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay ny ampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka izay olona any Jodia andositra ho any an-tendrombohitra, tsy andositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao an-tampon-trano aoka tsy hidina haka any an-trano, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany, ary loza ny bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo, fa amin'izany andro izany dia izy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy, hatr'izay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa hanofa fehezina izany andro izany dia tsy nisy nofo hovonjena, fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Ko raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo, fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Indro voalazako aminareo raha teo izany, ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy, aza makany ianareo, indro ao anefitrano izy, aza mino, fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavin'ny zanak'olona, fa izay toerany faty dia any miangonany voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amazinina ary ny volana tsy hazava
ny kitana iraraka avy any an-danitra ary ny heriny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny ravin'ny lanitra izy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny teny izay akana ny avatra anio dia ny tao amin'ny perikôpa sy ny vakiana tamintsika teo. Ary azo omena ny lohateny hoe zanak'Andriamanitra miasa sy mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra. Izay lohahevitra no vidian'ny FPMA ihany koa amin'ity alatsinainy masina ity. Zanak'Andriamanitra miasa sy mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra. Araka ny fantatsika rehetra dia Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra ary dia miasa sy mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra tokoa izy. Fa misy koa anefa ireo olona natsoina hoe zanak'Andriamanitra, ka ny jerentsika voalohany dia ny hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra miasa sy mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra, ary ny faharoa kosa dia ny hoe ireo natsoina hoe zanak'Andriamanitra miasa sy mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra. Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra miasa sy namokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra tamin'ny fahatongavany tetỳ an-tany voalohany. Nirahan'Andriamanitra Jesosy Kristy ho amin'izao tontolo izao mba hanatanteraka ny asa izay tiana nampanaoviny azy. Fa inona moa izany asa nataon'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany izany? Ny valiteny nampitondraina ny Jaona mpanao batisa an'ireo mpianany, ary raha nampanontany an'i Jesosy izy hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasana? No nilazan'i Jesosy Kristy ny asa nataony, nampahiratra ny jamby izy, nahafaka ny mandringa, nanadino ny boka, nampalady ny marinina, nanangana ny maty, ary nitoro ny filazantsara amin'ny malahelo ihany koa. Lioka 7:7, 5:2. Ny asa fatratra Jesosy tamin'ny fandalovany tetỳ an-tany, satria ao anatin'ny Baiboly dia indray mandeha ihany no ahitana hoe natory izy, dia tamin'i Jesosy no voazin'ny mpianatra raha nanonja mafy ny ranomasina ka nila ho rendrika ny sambo. Mateo 5:9, 4:20. Ary dia voalaza ihany koa fa vao maraina alina izy dia efa lasa nivoaka ny an-tany foana hivavaka alohan'ny andehanany hitoroteny raha nitety vohitra izy tany Galilea. Tsy tamin'ny alalan'ny nitoroteny ihany, na tamin'ny alalan'ny niafatra izay nomeny, na tamin'ny alalan'ny fanoharana izay nataony no nitondrany ny famonjena, fa tamin'ny asa maro hafa koa. Ary ny tena lehibe tamin'ireny dia tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Maty nisoloelokantsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, ary nisangana tamin'ny andro fahatelo indray izy amin'ny fandresena lehibe. Vita tokoa ny asa-pamonjena nandrahany indray azy. Tamin'ny fanatanterahany asany ihany, Jesosy Kristy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia nanafoana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo. Ary naka ny toerany andeho izy ka nanaiky tanteraka izay lazainy ny rainy, araka ny hita ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipianina 2:2-7. Na hanetry tena tanteraka koa izy, satria dia tonga tetỳ an-tany izy mba hanompo fa tsy ho tompona. Mateo 2:20-9. Nifandray foana tamin'Andriamanitra izy tamin'ny alalany vavaka izay nasandrany, ary dia namokatra tokoa ny asa rehetra nataony tetỳ an-tany. Koa raha Jesosy Kristy aza ry havana naka ny toeran'ny mpanompo, dia ndeha haka ny toeran'ny mpanompo ny rahalahintsika sy ny anabavintsika koa isika, ary aoka ho ataontsika mpitiavana izany. Ary raha mahatsiaro tena isika hoe ho voantso, dia aoka ho mpanaiky, aoka ho mpanompo manatanteraka tsara, ary manaiky tanteraka sy manao ny sitrapony. Satria ny olona afaka izay voantso dia mpanompon'i Kristy. Korintiana 2:7, 5:12.
ary izy mihitsy koa no miantso atsika mba hivavaka ho an'ireo olona izay mila vonjy satria dia asa-panompoana koa izany. Anisan'ny olona mila vonjy amin'izao fotoana izao ireo olona marary sy ireo olona namono fianakaviany tapaka sy namana noho izao rety mandringan'izao. Inona ary ny vokatry ny asan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany? Jesosy nandritra ny fotoana nanovany asa-panompoana teto an-tany ry havana dia nivelomany mihitsy izany asa-panompoana natao izany, toy ny sakafo hanina isan'andro araka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaina 4:7-7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Tsy nahavita izany izy raha tsy tena tiana rainy. Nanaiky tanteraka ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra rainy izy na dia sarotra azy izany indraindray satria tao Getsemane raha fa diranovana loatra ny fanahiny dia nivavaka izy ary nangataka tamin'Andriamanitra hoe raiko raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity kanefa aoka tsy ny sitrapoko aniny atao fa ny anao. Mateo 5:9-7. Dia mbola nivavaka fahandroany indray izy ary eo amin'ny 9:12 dia niteny izy hoe raiko raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Dia nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa izy tamin'izany. Ny fitiavany an'Andriamanitra sy ny fitiavany antsika no nahatonga antsika ho voavonjy satria dia afaka nandray ny famonjena natolony isika. Dia isika olom-boavonjy izao ry havana no vokatra tsara indrindra nomeny Jesosy Kristy an'Andriamanitra ray ho an'ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha izany no momba an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra sy ny asa nataony tetỳ an-tany ary ny vokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra, manahoana kosa ny momba ny an'ireo nantsoina hoe zanak'Andriamanitra? Fa iza tokoa moa ireo nantsoina hoe zanak'Andriamanitra ireo ary miasa sy mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra tokoa ve izy ireo? Araka ny nolazaina teo ry havana dia misy ihany koa ny olona nantsoina hoe zanak'Andriamanitra. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona 7:1 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, indre manao ahoana ny fitiavana nasiona ray ao antsika dia niantsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Fa iza moa ireo olona ireo? Ireo dia ny vokatry ny asan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany dia ny olona voavonjy, lasa olom-boavonjy eo amin'ny Kristy, olom-baovao eo amin'ny Kristy ary dia olona manana fiainana mandrakizay. Ireo olona ireo dia olona manana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ireo olona ireo dia olona novidian'i Jesosy Kristy tamin'ny rany araka ny voasoratra ao amin'ny Petera 1:9-7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana azy ireo tamin'ny fitondrantena adala, fa ny raso ao an'i Kristy toy ny rano ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy betibetana. Ireo olona ireo koa dia olona mino an'i Jesosy Kristy ka lasa olona tsy mety raha tsy miaraka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony. Lasa olona manakina tanteraka ny fiainany amin'Andriamanitra ary lasa olona tsy misy izy azy tsondra ho arina amin'ny teo aloha fa lasa fananan'Andriamanitra mihitsy. Tena mampieritreritra tokoa izany ry havana ka mampametra-panontaniana hoe tena mahatsiaro tena ho novidian'i Jesosy Kristy lafo tamin'ny rano tokoa hoe isika ka misaotra azy amin'ny alalan'ny fiderana sy fankalazana ary ny fanomezam-boninahitra azy. Moa tena mahatsapa sy manaiky tokoa ve isika fa efa lasa fananan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny tenantsika, sa mbola manohy manao izay tiantsika amin'ny tenantsika ihany isika? Ary moa efa manaiky tokoa ve isika fa ny zavatra rehetra nanantsika dia tsy atsika fa fananan'Andriamanitra avokoa izy ny nanome azy? Isika tsirairay avy ihany no afaka mamaly izany fanontaniana izany. Fa raha izany ry havana ny momba ny olona nantsoina hoe zanak'Andriamanitra, moa tena miasa sy mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra tokoa ve izy ireo?
fa raha malifra nyfanontanian'izany sika dia tokony fantatra aloha hoe inona no asana ny rahana azy ireo ary moa ve ny asa ataon'izy ireo dia tena mamokatra tokoa ho an'ny fanjakany lanitra. Raha naniraka an' Jesosy Kristy Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao, Jesosy Kristy kosa dia naniraka ho amin'izao tontolo izao ireo olona voavonjy nandray ny famonjena ireo. Ireo olona mino azy Jaona 7:20 fa asa inona monina ny rahana azy ireo. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:20 ny tompo dia niteny hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho makany amiray. Ny asa nataon'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany zany no asa nanirahany Jesosy ninino ho tanterahana eran'izao tontolo izao. Maro araka nefa voalaza tamintsika teo ny asa no tanterahany Jesosy Kristy tatỳ an-tany, fa ny eo amin'ny teny voalohany no vakiana tamin'ny perikiopa teo no jerena dia momba ny fitoriana ny filazantsara sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra no resahana tao. Koa dia izany no fakafakitsika izao. Raha tena ho azon'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra dia tokony izy tokoa aloha ny olona afaka mampianatra izany teny izany. Raha nasain'ny fanahy nanatona ny kalesiny ilay lehilahy tandapany mpanjakavavy ny Etopiana i Filipo dia nandre azy namaky ny boky Isaia izy dia nanontany azy Filipo ka nanao hoe moa fantatrao fa aza vakianao? Dia novaliany tsotra fotsiny Filipo hoe ataoko ahoana no fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Asan'ny apôstôly 5:7. Mila mpampianatra tokoa ny tenin'Andriamanitra ry havana, ary tsy vitany hoe tokony hisy mpampianatra fotsiny ihany, fa tokony ho mahay tsara ny zavatra ampianariny ihany koa ny mpampianatra, ary ny zavatra marina no ampianariny amin'izany fa tsy fampianarany diso. Tao amin'ny teny ny soratra masina no vakiana teo, ny apôstôly Paoly dia nanainga ny Timoty mba ho mpanompo tsara any Kristy, tezaina amin'ny finoana ary hanaraka ny fampianarana tsara izay efa narahany rahateo. Timoty 2:4-5. Notezaina tamin'ny tenin'ny finoana sy ny fampianarana tsara izany Timoty. Fa noteneniny any Timoty ihany koa fa ny tena zava-dehibe dia ny toe-panaraka an'Andriamanitra, satria ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Manana toe-panaraka an'Andriamanitra ny kristianina rehefa mifanaraka amin'ny asa vitan'ny fanahy masina ao anatiny. Ny fitondran-tena ny tetỳ ivelany. Toetra hita eo amin'ny fiteniny, voamarina ny fitondran-tenany izay ateraky ny fitiavana izay ao anatiny, fitiavana izay fitiavan'Andriamanitra ray napetrany tao am-pony tamin'ny alalan'ny fanahy masina ka baikony izany fitiavan'Andriamanitra ao anatin'izany izy sy ny finoany an'i Jesosy Kristy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Ohatra ihany amin'ny asa maro izay nanirahany Jesosy Kristy antsika kristianina ho tanterahana no nyresahantsika teo, fa ny azo tsoahana amin'izany dia hoe tokony mpanompo tsara any Kristy isika ka sady mahalala tsara azy, ary dia tsy ho adinontsika tokoa fa ny tena zava-dehibe tokony hananantsika dia ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, manao ny asam-panampoana araka ny sitrapony. Fa moa ve ny asa ataon'ny olona asa zanak'Andriamanitra dia tena mamokatra ho an'ny fanjakany lanitra tokoa. Araka ny nolazaina teo dia olona manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny olona lasa zanak'Andriamanitra, olona nateraka indray ka tsy nateraka ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, fa nateraka Andriamanitra ireo olona ireo. Jaona 1:7. Olona teraka avy any ambony, fa Andriamanitra dia fanahy, ko raha izy no niteraka antsika dia velon'ny fanahy isika ary mandeha araka ny fanahy.
rehefa hiala eto amin'izao tontolo izao jesosy kristy ry havana dia tsy navela ny angahiahy ny mpianany ka nangataka tamindray izy hanomezany mpananatra hafa mba ho eo amin'izy ireo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana ho an'izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Ny olona izay nahazo zany fanahy ny fahamarinana izany dia olona manana ny vokatry ny finoana, vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, fahamirapo, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fifamonoam-po araka ny hita ao amin'ny Galatiana 5:1-2. Tsy ny mpianatra ihany anefa no nomena izany fa ho any izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Ny firaisan'izy ireo tanteraka amin'ny Jesosy Kristy kosa no mahatonga ny olona mino iray hamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy maintsy ny ray amin'ny Jesosy ny mino raha te hamokatra. Noharin'i Jesosy ny amin'ny voaloboka sy ny sampany ny firaisan'i Jesosy sy ny mpianany. Jaona 5:1-9 hoy izy hoe: izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Dia tahaka ny sampany tafasaraka amin'ny taom-boaloboka izany, tsy hitondra vokatra intsony satria dia halaso ary ho maina tanteraka ka tsy misy ilana azy intsony fa atsipy any anaty afo. Rehefa miray an'i Jesosy Kristy ny olona dia izy no miasa, izy ny tompon'ny asa ary izy no manatanteraka, fa ny olona dia fitaovana ihany ary raha miasa izy moa no asakana. Efa hitantsika teo fa rehefa miasa Jesosy dia mamokatra foana izy, koa ireo zanak'Andriamanitra izay manana firaisana tanteraka aminy koa izany rehefa miasa dia mamokatra satria izy no miasa fa izy ireo dia fitaovana fotsiny. Ny tanjon'izy ireo dia ny hahamaro ny olona miova fo mba ho lasa zanak'Andriamanitra tahaka azy ireo ihany koa, ho any ny fanjakan'ny lanitra mandra-pahatonga ny farany. Ary raha lazaina fa mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra ny zanak'Andriamanitra, aiza ny toerana misy azy ireo amin'izany fanjakan'ny lanitra izany? Ny tiana ho lazaina voalohany dia ny hoe misy tokoa, tena misy tokoa io fanjakan'ny lanitra io, na dia tsy hitantsika aza ny fisiany. Andriamanitra no manjaka ao ary ny fanjakany dia manapaka izao tontolo izao. Andriamanitra dia manana ny seza fiandrianana araka ny hita ao amin'ny Salamo 119:4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: mitoetra ao amin'ny tempoliny izy ary ny seza fiandrianany dia any an-danitra, ary manodidina azy ny anjely izay mahery indrindra sady mangatony didiny ary mihaino ny teniny. Andriamanitra dia manana ny fitsarany ary tsy maintsy mandalo eo anatreha ny fitsarany daholo ny olona rehetra ho tsarainy. Andriamanitra miaraka amin'ireo izay mipetraka eo anatrehany mandrakariva sy ireo izay nofidiny no manatanteraka ny fitsarany. Andriamanitra dia manana tafika ka ny miaramila ny rehetra dia ireo mpanompony izay manao ny sitrapony. Hay moa izany ry havana ka ireo zanak'Andriamanitra ireo dia miaramila ny tompo, miaramila tokoa satria dia misy ny fahavalo dia Satana izany. Koa arakaraka ny hitombony ny isan'izy ireo no hitombony ny miaramila ao amin'ny fanjakan'ny lanitra ihany koa. Samy manana ny toerany ao amin'ny fanjakan'ny lanitra daholo ireo miaramila rehetra ireo. Miaramila ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izany no toeran'izy ireo. Fa io fanjakan'ny lanitra io ry havana dia tsy hijanona any amin'ny fanjakan'ny lanitra io foana akory, fa ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanondroana ety an-tany dia hovan'Andriamanitra ho vaovao ny zavatra rehetra misy izao, dia ho lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Apokalipsy 2:2. Ary izany fotoana isehoan'izany zavatra izany dia tsy misy mahalala araka ny voasoratra ao amin'ny Mateo 5:4-5:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza, afa-tsy ny ray ihany.
fantatra kosanefa dia ny hoe isy fahoriana lehibe izay tsy nisy toy izany hatryzay ny andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony alohany izany atongavany izany zavatra rehetra izany araka ny novakena tamintsika teo ao amin'ny Mateo 7:20 andininy 2:20 raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo dia ho lasa maizina io masoandro io ny volana tsy hazava intsony ary ny kitana iraraka avy any an-danitra ka dia lasa afo mandoro ny tany empo ary ny ranomasina tsisy intsony fa dia ho lasa tany vaovao sy lanitra vaovao amin'ny fotoana hiverenana io koa ny zanak'olona dia ho avy amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe tsy izy ihany anefa no anam-boninahitra fa isika ihany koa ko satria amin'izany mahazanak'Andriamanitra antsika izany dia mpandova isika eny sady mandova n'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika dia hiara anam-boninahitra aminy koa Romanina 9:7-20 manam-boninahitra miaraka aminy isika satria dia honina miaraka aminy sy miaraka amin'i Jesosy Kristy ao Jerosalema vaovao izay fonenana vaovao n'Andriamanitra. Apokalipsy 2:2-3 tsy fantatsika izay mety ho endriky ny olona amin'izany fotoana izany fa nenotsika dia ny teny voasoratra ao amin'ny Jaona 1:2 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary na dia tsy mbola naseho antsika aza ny toetsika rahatr' izay na dia zanak'Andriamanitra azy sika zavatra fantatsika kosa dia ny hoe raha iseho izy amin'ny fotoana izay izy ihany no mahalala azy dia ho tahaka azy sika satria dia ho hitantsika tokoa izy amin'izay fotoana izay amin'izay tena endriny ny zanak'Andriamanitra dia tsy hoe miasa sy mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra ihany fa miasa sy mamokatra ho an'ny Jerosalema vaovao ihany koa isika rehetra izao ry havana dia samy nirahin'ny tompo amin'izao tontolo izao ary dia samy nomeny talenta avokoa arak'izay fahaizantsika avy koa aingana isika tsy handevy talenta tahaka ilay mpanompo nomena talenta iray teo fa mba hampitombo ny talenta nomeny antsika mandra-piaviny indray ry hava malala ao amin'ny tompo ko na dia alatsinainy masina azy androany ary tsy ho ela isika dia hankalazan'ny Paska andao isika rehetra eo amin'ny fiainantsika andavanandro anararoatra ny fotoana izay mbola omena Andriamanitra antsika mandra-pahatonga ny fiverenan'i Jesosy Kristy mba hanana fisainana sy hiaina tahaka ny hoe vaomaly Jesosy Kristy ny vao omby teo amin'ny hazo fijaliana androany maraina izy no nitsangana tamin'ny maty ary raha hariva izy no hiverina satria amin'izay tokoa mantsy dia ho zanak'Andriamanitra miasa sy mamokatra ho an'ny fanjakan'ny lanitra tokoa isika ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Amen.
Rehefa avy nandray ny ten'Andriamanitra isika ary manaiky fa zanak'Andriamanitra hiasa sy hamokatra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia andeha hanao ny fanekem-pinoana izay raisantsika ho amin'ny kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra Raitsotoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanak'ilay tokana tompontsika izay nitorotonoana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjina, nijaly raha nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nihidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka avy any amin'Andriamanitra Raitsotoa, avy aminy viny tsara mivelona sy maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andeha isika ry havana hanandratra vavaka fangatahana amin'Andriamanitra tompontsika. Andriamanitra lehibe sy be fitiavano, mbola velom-pisaorana anao izahay fantanteraka somatsara ny fampipovavahana niarahanay taminao teto. Rehefa avy nampahirezinao tamin'ny teninao izahay ary nanaovanao fanolorany tenanay mba ho zanako Andriamanitra tena mokatra be ho amin'ny fanjakanao, dia mangataka aminao izahay hitsinjovanao anay tsirairay amin'ny fiainanay manontolo, indrindra manoloana izao aretin'ny mandrindrana izao, dia arovy izahay Tompo, taio ny isan-tokantrano, ataovy mahatsapa ny fahasoavanao isan'andro, omeo hery izay rehetra ka anamafy ny fifikiranay aminao isan'andro manarona. Vokisy ny teninao izahay ho sabatra hiadivanay amin'ny reto mandringa sy izao izay rehetrarehetra ady atrehanay izao. Ampio ireo izay tsy manan-kialofana, ampahirezo ireo manam-pahoriana ary sitrano ny osa. Ampaisao izay hiasa amin'ny alala amin'ny teninao, ka mifanjakanao no taminy sy lemaka hiasanay, ary ny vokatra Tompo dia ny fanjakanao izay hikatsahanay. Mitondram-bavaka ny firenena eran-tany izahay, ary tonononay manokana aminao i Madagasikara tany razanay, i Frantsa izay hitoeranay, mba ataonao mpandresy manoloana izao valanaretina izao, ary anehonao ny voninahitra. Betsaka ny tiana angatanay aminao Tompo, fa kely ny fisainanay koa akambanay ny vavaka izay ataonay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omenay ny izay anasazy ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanao izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao no afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra amarana antsika izao fanompoam-po fivavahana izao ry havana. Aza matahitra anao fa mombanao aho, ary aza miherikerika foana fa izao no Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinanao. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, izy efa niantso anareo ho amin'ny voninahiny mandrakizay amin'ny Kristy. Rehefa niaritra ny fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hantanteraka ny ampiorina ary ampitoetra anareo. Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izay taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.